Ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia mitondra hatrany ny anjara birikiny ho amin'ny fanatsarana sy fampivoarana ny drafimpamokarana maharitra manoloana ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Anisan'ireo faritra ianjadian'ny tsy fanjarian-tsakafo ny faritra Anosy sy Androy. Antony iray ijoroan'ny Tetikasa ho an'ny tendro itambaran'ny fitomboana araka orinasam-panodinam-bokatra ao amin'ny faritra Atsimon'ny Madagasikara, dingana voalohany na ny Picas 1, izay ao ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsian'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny bady vola. Zava-dehibe dia hoe ahoana ny fomba izay ampandehanana ilay Tetikasa araka ny tokony hisy, satria fatantsika fa ny Tetikasa toy izao dia misy tanjona be dia hoe ny mba ahatratrarana vokatra anatsarana ny fidiram-bolan'ny mpamokatra aty sy ny mpandraraha amin'ny tsehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana aty amin'ny faritra aty. Ao anatin'izay dia misy pitopitsony maro na ny fitantanana ny vola, ny fitantanana ny orinasam izay omena ny oktara, ny fiarovana ny tontolo iainana izay rehetra mahakasika an'izany dia ilana voafehan'ny izay rehetra voakasika amin'ity amin'ny atsipiriana. Ka izay no anton'izao Tetikasa izao zany izay mialohan'ny fanokafana ara-pomba ofisialy izany fanaterana izany Tetikasa Picas. Ny Tetikasa Picas dia mikeny indrindra zany ny ahatratrarana ilay fampandrosoana fampiroboroboana ny famokarana sakafo sy fampandrosoana fambolena aty amin'ny faritra aty. Fa ny ngeza be indrindra dia efa manomana sy mikarakara Tetikasa izay heverina zany fa hitondra fiovana lehibe raha aty amin'ny faritra aty raha fa ankoatran'izay koa ny fametrahana an'ilay ataontsika hoe parc aty Anosy izay heverina fa ho vatsian'ny faritra rehetra aty Atsimo mba ahafahana mampisy lanjany ny vokatratsika amin'ny fambolena fiompiana eo amin'ny faritra aty amin'ny faritra Atsimo rehetra. Tanjona ny ahatratrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo manerana ny faritra eto Madagasikara, indrindra ny faritra Atsimon'ny Nosy. Natomboka tamin'ny fampiofanana arak'asa an'ireo mpisehatra anatin'ny Tetikasa izany ny 12 jiona 2024 tao Ampotatra Taolagnaro, faritra Anosy. Antenaina arak'izany fa hamany olana maro sedrain'ny faritra ny fisian'ity Tetikasa ho an'ny tendro itambaran'ny fitomboana araka orinasam-panodinam-bokatra ao amin'ny faritra Atsimon'ny Madagasikara, dingana voalohany na ny Picas 1 ity.